avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Manolotranao ny vaovao. Global Ciment no ambadik'ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Manolotranao ny vaovao. Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Manolotranao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotranao ny vaovao. Farana androany ny fivoriana ra-potoana faharoa ny antenimira-pirenena sy ny antenimiran-doolona. Maro ny teboka nanamarika izany raha ny teny tsy mba zaza raha tsy ilaza fa tsy ny fananganana voamera. Anao fanadiadiana parlemantera amin'ireo raharaha maro teto amin'ny firenena. Asa telo lehibe no entina mahana ny olana famatsian-drano amin'izao fotoana. Isan'izany ny fanolorana pompo miisa enina sy ny fametrahana fantsona izay hanatsara ny fakanany rano ao Mandriseza. Mpitrandraka vato Anarivo no ahina ho very asa ao am-panataovana komuna Ambohidratrimo. Nisy mivarotra tamina teratany vahiny ny kariera hoy izy ireo ka izao miteraka fanembatsembanana amin'ny asa izao. Ijanona tsy asintsony ireo mpiasa eo anivon'ny kinampimady ho toy ny fitakiana izay efa natao araka ny fanambarana. Tsy miova ny fitakiana amin'ny fialan'ny tale jeneraly ny kinampimady ho ireo mpiasa. Anivelany nanapa-kevitra ny ampindra-bola amin'ny tetina 9 miliara euro ho an'ny Ukraine na matsiny ny ady amin'ny Rosia ny vondrona Eoropeanina androany. Ny antsiprian'izay. Gadondray ny amin'ny valoralina fotoana ny fampalalamba vaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo. Atena ny araba manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay hoentsika manokatra ny fiarahana amin'ity ala ity. Amin'ny farana androany ny fivoriana ra-potoana faharoa ny antenimera-pirenena sy ny antenimera-doolona. Nanamarika ny fotoam-pivoriana raha ny teny tsy mba zaza manokana ny fananganana ireo voamera. Anao fanadiadiana parlemantera amin'ireo raharaha maro teto amin'ny firenena. Gabain Eloa. Misaotra tombokolay makasitraka. Ny farana androany ny fivoriana ara-potoana faharoa ny taona 2024 teo anivon'ny antenimiran-pirenena. Nanamarika ity fivoriana ity ny fiverenana asina antenimiran-pirenena hoy ny filohany. Na teo amin'ny fiadinkevitra teo amin'ireo samy solombavambahoaka izany, na teo amin'ny fampiantsona sy fifanatrehina tamin'ny gouvernemanta, ary ny momba ny fandinihina ny lalàna mifehy ny teti-bolona am-panjakana. Ankoatr'izay, nanao ny asany amin'ny fanaraha-maso ny asan'ny mpanatanteraka sy ny fandaniana ny lalàna tao anaty fahalalahana ireo solombavambahoaka, hoy ny filohan'ny antenimiran-pirenena sy teny Randriana Soloniako. Miisa 8 amin'ireo 12 ny volavolan-dalàna avy tamin'ny gouvernemanta no lany tao anatiny 80 andro izay. Nisy ihany koa ny fandaniana ireo tolo-dalàna samihafa. Ny iray tolo-dalàna lany tamin'ny telo napetsaky ny solombavambahoaka. Roa ny fehi-kevitra nolanina tamin'ny 4 natolotry ny solombavambahoaka ary anisany ireo ny fehi-kevitra mikasaka ny jirama. 7 ny vaomera parlementaire mpanao famotorana natsangana hanao fanadiadiana mikasika ny fitantanana ireo orinasa sy tetikasa maro eto amin'ny firenena. Ohatra amin'izany ny Jirama, ny Air Madagasikara, ny KMM, Vastobiara, Ambatovia, FCR
ary ny mahakasika ny fitatanana ny fiadidiny résidence. Mbola maro ireo lahadinika sy fanapahnkevitra tokony odinihina sy horaisina eny anivony anteny miram-pirenena fa tsy vita nandritra iny fivoriana ara-potoana faharoa iny. Mety hisy arak'izany ny fampiantsoana fivoriana tsy ara-potoana milohan'ny fivoriana ara-potoana manaraka. Fa ilaina ny anatanterahana ilay miram-pirenena fivoriana tsy ara-potoana amin'ny volana janoary 2026 andinina ireo volavolan-dalàna sy toro-dalàna mbola miandry ao izany. Anisan'ireo odinina mandritra n'izany dia volavolan-dalàna afahantsika manatanteraka ny fanaovozana manokana ny lisitra hiatrehana ireo fividianana ho avy. Eo ihany koa ireo sata manokana mifehy ny mpiasam-panjakana samihafa. Namaly avy hatrany izay fanambarany filohan'ny anteny miram-pirenena izay ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta nandritra ny tafa ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety. Ny tiako lazaina zany zao hoe tombatombana moa ny hoe mety isiny zany fa tsy miteny nge hoe rehefa voalaza zay dia tsy maintsy atao hoe. Ny anahy zany ny voalazako tamin'ny ireo fionana amin'ny solombavambahoaka tsy misy zavatra vitany tsy fifampiresahana sy fifampidiniana. Ka avaiza le hoe ho atao les sessions extraordinaires mbola mandeha fifampidiniana. Raha teny ilaina zay dia atao. Fa raha ohatra hoe ivory ivory fotsiny angambany tsy fotoanan'izany satria tsika maika. Ankoatry ny teny amin'ny anteny miram-pirenena, rososona ny lanonam-pamaranana ny teny amin'ny anivony anteny mirandolona Anosikely androany nofaranana ny ariva teo no fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa ho an'ity androm-panjakana ity tamin'ny taona 2024 ary ihany koa ny famaranana ny fotoam-piasana ho an'ireo loholona 20 mpikambana. Fa maro ny sary nanamarika ny lanonana famaranana ny fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa ho an'ny taona 2024 androany teny amin'ny anteny miram-pirenena ihany koa raha ny sary azo ny mpanao gazety ny Kolo TV. Andao arahantsika ato anatiny reto sary tsy akiteny reto ny sombon'izay. Isan'ny sary azo lazaina miavaka reny ao anatin'izao fanavaozana eto amin'ny firenena izao. Fa nanolotra ny asa manaraka amin'ny famahana ny olan-drano teny Mandriseza androany ministeran rano fanadiovana sy ny fidiovana niaraka tamin'ny Jirama. Antetika asa PAEAP sy ireo mpamady vola ihany koa. Asa misa 3 no natolotra ka isan'izany ny fanoloana pompe misa 9 sy ny fametrahana fantsony izay hanatsara ny fakanan'ny rano ao Mandriseza. Ny 30 hatramin'ny 70 isan-jato ny asa no vita amin'izao fotoan'izao ary ito zany raha ny fanazavana Entsora Soarymalala. Ny manodidina ny 30 ka hatramin'ny 70 isan-jato ny asa no vita amin'izao fotoana izao. Ona avy eo anivony ny ministeran rano, ny fidiovana ary ny fanadiovana, ny Jirama ary ny tetikasa pipe nandritra ny fanolorana ireo tetikasa manaraka androany tao Mandriseza. Asa 3 no nojerena androany, dia ny fametrahana ny unité compacte de traitement d'eau, eo ihany koa ny fametrahana sy ny fanolorana pompe miisa 9 sy ny fametrahana fantsona izay hanatsara ny fakanan rano ao Mandriseza ary ny fanamboarana sy fanavaozana ny toerana fitrohana rano. Ireo rehetra ireo izay arahana miasa amin'ny projet PIP
tsy mahavany olana zato isanjato ireo tetikasa ireo saingy mbola mitony asa amin'ny alalany mpamatsy vola raha ny fanazavana manomboka tsika amin'ny famahana ny olan'ny rano tsy mahava olan'ny rano akory ny fanamboarana eto tsy mahava zato isanjato fa mbola mitoy ny asa tsika iarahana amin'reto mpamatsy vola sy manohana tsika reto amin'ny fanoloana ny fantsona lehibe izay misy fahavakisany sy misy fahasimbany eto Antananarivo dia ao anatin'ny asan'ny paepa ihany koa izay dia mandeha tsikelikely tsika ary efa ao anatin'ny famoahana ny appel d'offre rehetrarehetra ny paepa amin'izao fotoan'izao ahafahana mamany olan'ny rano tsy eto Antananarivo rery fa any amin'ny faritra raha teo ihany koa mitombo hatrany amin'ny atsasany ihany mihitsy izany hoe raha miproduire tsika izao mamokatra isika manodidina ny 120 000 mètres cubes jour ohatra dia mety hitombo hatrany amin'ny 160 000 180 000 mètres cubes jour rehefa vita mandrisesa mavita ny asantsika rehetrareto efa mihoatra ny 30 taona ka hatramin'ny 50 taona ny fantsona eto Antananarivo ka antony manova ny lokon'ny rano raha ny fanazavana manoloana ireo fitarainana maro fa mahaloto sy miova mavo ny lokon'ny rano tonga ny tokantrano fantatsika moa zany fa ny fantsona eto amin'ny tanàna Antananarivo dia efa mihoatra ny 30 taona ka hatramin'ny 50 taona dia raha ny rano miala eto Mandrosesa dia rano tena ara-pahasalamana ary vita fitsiriana manaraka ny fenitra izay takin'ny OMS fa any amin'ireny fantsona ireny matetika no arak'izay efa taloha loatra dia misy fahasimbana maro isan-karazany araka ny voalaza teo hoe efa ao anatin'ny tetikasa koa tsika amin'izao fotoan'izao ny olona ireny fantsona efa taloha ireny dia tokony hiatsara ny kalitaon'ny rano. Eo ampiandrasana ny asa efa mandeha amin'izao fotoana izao misy ny ezaka atao hanampiana ireo mponina izay mijaly rano amin'ny alalan'ny fanampiany projet PIP toy ny fanomezana camion citerne hitaterana rano ary ny fametrahana bonbonina eny amin'ireny toerana ireny. Tompona ndraikitra amin'ny fanarenana ny toe-karem-pirenena ny tsirairay oropsihatra raha toe-karena Androany. Zava-dehibe hoy izy ireo ny fifandrimbonana sy ny fiarah-miasa anasongadina ireo sihatra rehetra misarika ny mpampiasa vola raha tsy ilaza afa-tsy ny sihatra ny fizahantany Tsiaro Rasoarivelo. Maika ny fananganana drafitra mazava amin'ny fanarenana sy fampiaingana ny toe-karena hoy ireo mpandrara sy mpisehatra raha toe-karena isan'ny sehatra heverin'izy ireo ahazoana misarika mpampiasa vola amin'izao fotoan'izao ny fizahantany ny fiofanana indrindra amin'ny tontolo nomerika sehatra mifampiankina sy mampisy fiatraikany aingana amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena raha ny faneho-kevitra. Ireo aloha tsy hoe ireo ihany fa ireo no hiatomboanay hiasana satria ireo no tena mi-impacté betsaka indrindra amin'ny secteur économique misy atsika eto rehefa tapaka ny lalan'ny tourisme eto Madagasikara mampisy handicap ngeza be eo amin'ny socio économique eto amintsika dia ny fampianarana tsy afaka ataontsika ambanin-javatra ary manarak'izay eo anatin'ny sehatra izay mampivoatra ny digitalisation ny intelligence artificielle itsika izay efa tena hoe raha ny any ivelany manokana ny tenenina efa matianina tokoa zareo dia nanapa-kevitra hoe andao ho ampiasaina ho atambatra ny herintsika afahantsika misintona ny Madagasikara eo amin'ny sehatra matianina. Sehatra asa tokony hampandroso ny toe-karena sy hiteraka fahafantarana iraisam-pirenena ny fandrararana ara-pizahantany raha hifotorana sy atao lara-pamehana ohatra n'ireo mpisehatra. Hitantsika moa zany fa fizahantany dia anisan'ny raha tena haintsika amin'ny valorisana azy dia fizahantany dia secteur d'activité anankiray tahaka ny hoe pilier de développement Madagasikara. Afaka tena hoe mampiroborobo ny économique any Madagasikara ary ao anatin'ny fizahantany dia izy io moa zany dia classena ao anatin'ny maha hoe secteur transversal izany hoe mitoucher activité maromaro izahay dia vonona iara-iasa ihany koa amin'ny ministère izahay dia vonona iara-iasa miaraka amin'ireo karazana tour opérateur izay misehatra anatin'ny resaka fizahantany. Mila fifandrombonana ny ankolavin-kely rehetra ny fananganana tondro-zotra mazava sy maritra ho an'ny toe-karena malagasy raha ny faneho-kevitra hatrany. Zava-dehibe araka izany ny fifanankalozan'ny mpisehatra raha toe-karena rehetra indrindra ny fametrahana tontolo iainana ara-dalàna sy maritra ho an'ny mpandrara. Antony ny fifanomezan-tanana sy ny fifanaova-tsony mpiara-miasa teo amina samy mpandrara Androany amoahana drafitra hanaingana ny toe-karena ny firenena. Miresaka an'izay tontolo ny fizahantany izay hatrany lara-pamena ny firosoana amin'ny fampanaran-dalàna na ny formalisation ny digitalisation ary ny fakakevitra manodidina ny tontolo ny fizahantany hoy ny minisitra tompon'andraikitra
nandritra mifakakevitra nasionaly no karakarainy ministera ny fizantany nandritra ny roa andro ny antsiprian'izay iroso amin'ny formalisation na ny fampanarahana-dalàna ireo mpisehatra rehetra amin'ny fizahantany eto Madagasikara ny ministera hoy Ramatoa Ministra ny fizahantany. Tsy ny formalisation ihany fa zava-dehibe ny fidirana amin'ny digitalisation ahafahana manintona ireo mpizahantany maro. Manandanja ihany koa ny fakan-kevitra ahafahana mampiroborobo ny fizahantany eto amintsika hoy hatrany izy tao anatin'ity fakan-kevitra nasionaly hanavaozana ny sehatra ny fizahantany eto Madagasikara ity. Ny tena teboka roa tsindriko angamba dia izay ataoko hoe anankitelo ny voalohany zany hoe dia ilay formalisation ilay fanaovana ho ara-dalàna ny mpisehatra rehetrarehetra ialana amin'ilay zavatra tsy ara-dalàna rehetra zay ireny angeny mampahantra antsika raha misy ny hetra sy ny zavatra tokony hiditra vignette touristique dia rehefa tsy ara-dalàna ilay rafitra dia inona moa no ampidirisika eo. Faharoa dia ilay resaka digitalisation na titsika tsy maintsy miroso amin'io tsika satria tsy maintsy amoraina ny sehatra ary ny fahatelo zany dia ohatr'izao ataontsika izao fakan-kevitra miainga avy ny fotony ny fanavaozana sy fanatsarana ary fanarenana dia everiko fa farafahakeliny ireo telo ireo tsy maintsy hanamarika ny 420 volana hitantanana an'izao ministera izao ka amiko izao zavatra izao dia afaka anantenantsika fa hisy fiantraikany ngeza be amin'ny famerenana indray ny asin'izany fizahantany sy ny destination Madagasikara zany ilay hoe relance taoriana ireny zavatra maro samihafa ny lalovan'ny firenena ireny. Mazava fa tokony hisy fiantraikany eny fa na dia hatramin'ny isan'ireo mpizahatany ho avy hitsidika ny Madagasikara azy ny fampiarantsika avy hatrany izay rehetra tapakitsika atao anatin'ity fakan-kevitra nasionaly ity. Mampitombo ny toe-karen'i Madagasikara ny sehatra ny fizahantany. Nilaza ny teo anivon'ny sehatra tsy miankina fa zava-dehibe ny fampahafantarana amin'ny Madagasikara amin'ny any ivelany mba hanintonana mpizahatany maro hitsidika ity nositsika ity. Mila mafisina ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny any ivelany amin'ny alalan'ny fifampiresahana amin'izy ireo hoy hatrany izy. Ny ho anay mpisehatra ao anatin'ny fizahantany ny zavatra tena sarobidy aloha dia hoe misy ny fampahafantarana Madagasikara ny ivelany mila mafisina, mila tsaraina, mila tohizana. Zany hoe ny promotion de la destination touristique. Ny antony dia tsotra be. Io no ahafahantsika zany mamerina indray ny fatokisan'ny tsena iraisam-pirenena eto Madagasikara. Ihany koa mampafantatra hoe misy mpisehatra matianina eto Madagasikara afaka miara-miasa amin'ireo mpisehatra ny ivelany rehetrarehetra ireo. Itsika tsy afaka miandro hoe na tsara tohinana ary Madagasikara tsy afaka miandro isika hoe izareo no avy aty. Fa tsy maintsy mandondombaravara any tsika ary tsy maintsy atao totoafo izany. Afahan'izy ireo matoko hoe aive tena izay ny momba ny Madagasikara. Fa raha tsy manao an'izay zany tsika fa manao tompotrano miono eto fotsiny dia miandry tsy afaka manao promotion attentiste isika. Tsy aivona nanomboka ho maly 20 Desambra ary ny farana androany 20 Desambra 2024 ity fakan-kevitra nasionaly hanavaozana ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara ity. Efa vita kosa ny fakan-kevitra nasionaly mikasika ny asa tanana. Antenaina araka izany fa amerina indray ny asin'ny fizahantany eto Madagasikara ny fakan-kevitra nasionaly tahaka izao. Niakatra fitsarana omaly ary ny toy androany raharaha fisolokina fiara mahavoatontonona solombavambaoaka perinasa iray. Nanamafy ny antsony amin'ny tokony hanafangianana ny fanadihadiana ara-pitsarana io solombavambaoaka io. Ampisolo vava ampitory lasibatra ny fisolokina ankilan'izay efa nisy ireo fiara tafaverina amin'izao fotoan'izao ny Antsipriana. Mivoatra ny raharaha tambazotra fisolokiana sy alatra fiara. Olon-tsotra iray, isareo tompon'antoka ao anatin'ny tambazotra fisolokiana sy alatra fiara no niakatra fitsarana omaly ary nitoy androany izany. Mbola tsy niakatra fitsarana natreto ireo solombavambahoaka iray amperinasa isan'ny voatontonona ho isan'ny tompon'antoka ao anatin'ity raharaha ity raha ny fanazavan'ny mpisolovava ny mpitory. Ny fahafantarako azy dia mialokaloka ao ambanin'ilay immunité parlementaire io le député dia lasa mandeha ila zany le fitsarana le panera izay alefany ny varotra an'le fiara no miakatra aty amin'ny fitsarana fa le député raha ny fahitako azy sy ny fahafantarako azy dia mbola tsy voantso ary tsy fantatro hoe fa natao fampitorana ve mino fa tsy natao fampitorana akory no io immunité parlementaire izay alokalofany io. Ny tsara ho fantatry ny olona raha makasika an'le dossier-ko manokana dossier an'le olona rovako zany dia niazakazahana mihitsy ny varotra an'le fiara. Ny dikan'izay efa fantatry zareo zany fa fiara misy olana io dia namidy aingana mba ahafahana mamerim-bola. Izay le ilazako hoe zavatra sala amin'izany no nahatonga anay nitory an'io député io sy ilay mpanera ao amin'ny
tato amin'ny parquet izay traiten'ny brigade criminelle ankehitriny le dossier. Ankilany, efa nisy tafaverina tamin'ny tompon'ireo fiara maromaro taoriany ilay vaovao nivoaka haino vakijery sy ny tambazotra sosialy Facebook ny 12 volana desambra 2024 lasa teo raha ny fanazavan'ireo mpandrara hafa lasebatra ny fisolokiana ihany koa. Tamin'ny alalany fampilazana fikarohana sy fomba fiasa eo anivon'ny brigade criminelle nosy no nahitana ireto fiara ireto. Raha toka nisy ihany koa ireo izay nividy ilay fiara no nanatitra izany teny anivony ity sapana miady amin'ny eloka behivavy ity hoy ny tompony fiara sasany. Andrasana araka izany ny mety ho valin'ity ity eo anivon'ny fitsarana satria olona maro no very fiara hamanjato noho ny nafitsoko ity tambazotra mpanao fisolokiana fiara ity. Mbola karohana ankehitriny ireo lehilahy iray tomponantoka tsy ivony mpandrara pampanofa fiara manodidina 530 no voasoloky ny tambazotra matanjaka amin'ny fisolokiana sy hialatra fiara ity. Pampitrandraka Vatoanarivo no ahina ho very asa ao am-panataovana komuna Ambohidratrimo amin'izao fotoana izao. Nisy mivarotra tamina teratany vahiny ny kariera hoy izy ireo ka izao miteraka fanembatsembanana izao. Notapahana ny lalana ka tsy tonga eny an-toeran'ny tsony ireo mpividy vato hatramin'ny Aomaly. Izay olany mpitrandraka eny am-panataova komuna Ambohidratrimo izay notaterina aminao atao anatin'izany ampandaharana hita sy re amin'ity androan'ity. Honina saina. Nisy olona savorovory androany teto amin'ny karerana vato eto Ambohibatsantsa Fokotany ampanataovana komuna Ambohidratrimo. Nisy nivarotra tamina teratany vahiny ny karera hoy ireo mpitrandraka. Satria ny tômôbila mpividiny gravy anay zao dia mihidy ny lalana misy zandarina mamiandry ao. Fa tena faty reto vahoaka reto. Tsisy vahaolana tsy fa maty raha tanany reo. Hoe mividino zany tany nefa izay tsy maka tany fa vato nalainay. Dia hoe tsy azan-danana tsony zany io lalana io dia nitapahany ny lalana. Nisy nilaza fa tompony ity karera ity dia namidiny tamin'ny sinoa dia tonga sinoa maro zany hoe anapoka vata dia anala le olona zany hoe miala satria zany tsy afaka mandray le vola vidin'le karera hony le rangaha tompon'le karera raha tsy asorony na daholy le olona eto zay eto nefa ato ny fivelomanay mipetraka amin'ny trano sase fa tsy manana trano fa mipetraka amin'ny trano sase ay na orana migija na inona dia miafy eo zay satria eto zany mba ahafahany ankizy mianatra ahafahana ivelona fa zay tsy mangalatra tany zay tsy mbodiny tany fa raha misy aza manaraka ny tongotra ny tany dia avelana fa mivata arena kibony tany arena malagasy ndrandanay. Manodidina ny 10 isan'andro eo ny kamion tonga makavato eto tamin'ny fotoana tsy nisian'ny olana nanomboka omaly arivo tsy nisy kamion tonga intsony noho ny fanapahan'ireo milaza ho tompon'ny tany ny lalana miazo ny kariera. Mpitandro filaminana no miambina sao misy manohy indray ny lalana. Ny rohitra ireo mpitrandraka nangata-panazavana tamin'ireo mpitandro filaminana. Za hoe inona narovanareo amin'ny lala ty fa io nangatava vahoaka amboana entana. Nareo nefa tonga mijoro eto. Fa inona mba tonga nareo hoe le vahoaka ve narovanareo sa le sinoa am'izao. Le sinoa hiasa reo vahoaka reo nono. Tsy malaky zay. Nareo nefa tonga le sinoa varovanareo tsy tsitra atao. Sao ary andana rehefa miresaka le sinoa ka miara Olona manarivony no mivelona amin'ity karera ity isan'andro ary ny ankamaroan'izy ireo avy any amin'ny faritra fa nanorom-ponenana eto Ambohibatsantsa Fokotany ampanataovana. Ao ireo manofa trano eny amin'ny manodidina, ao ireo manamboatra trano sachet. Ity karera ity no fiainana hoy ireo ray aman-dreny. Ny vola azonay eto zany raha tena miasa tsara zay manomboka maraina misy mavita 20 daba ny vehivavy ny lehilahy mavita 530, misy mitondra 2 alina 3 alina 4 alina arakaraka izay entana lafo amin'ny camion. Fa nanomboka tamin'maly zay tsisy camion nakatsony dia tsisy vola niditra. Zanako zao 6e voalohany indrindra dia TST deo ny faharoso fahatelo. Dia ny problema nefa raha hiala ity zay zanakay miandry ity daholo dia aiza indray reo nampianarina. Zay tena olananay ity zao amin'izao. Jalo zay rehetra miala ity problema reo vahoaka majiniky reo raha tsisy aza dia asa fahavalo-mpanjakana. Fahavalo fireneny reo. Izy tsy maintsy hamorona azy ho an'ny vady aman-jany isan'andro. Mangataka izay tompoko mba hisin'ny fanelanelanana eo amin'ny fitondrana sy ny sinoa izay mividy an'ity toeran'ity tompoko ny tianay tongavana ao anatin'izany dia ny angatanay mba hitohizany asanay tompoko satria ny fivelomanay mihitsy no tonga lasibatra ankehitriny
miantso ny ministerany Arenakibony tany sy ireo departemanta ministerialy voakasika amin'ny tirara ity ireo mpitrandraka eto Ambohibatsantsa Fokotany Ampanatovana commune na Ambohidratrimo. Angatany izy ireo ny fanelanelanana ahafantarana ny toeram-pitrandrahan'ny teratany vahiny sy ny an'ny malagasy ahafahan'izy ireo manohy ny asa fivelomany amin'ny andavanandro. Miabetsaka hatrany amin'izao fotoana ny olona tonga manantona psikologa na ireny manampahaizana momba ny saina sy ny fitondran-tenan'olombelona reny eto amintsika. Antony fitombon'ireo olona tratry ny raritsaina ho ny filohany ho lavitra psikology eto Madagasikara androany. Dorantsika ny Antsiprian'izay tateriny Daniela Minorso. Noho ny zava-misy, mitombo isatrany amin'izao fotoana ireo olona tratry ny raritsaina na ny tsy fahasalamana ara-tsaina eto amintsika. Antony mampitombo ny olona manantona psikologa ankehitriny ho ny ho lavitry ny psikologa eto Madagasikara. Ankehitriny moa zany dia betsaka tokoa ny olona izay misedra n'izay raritsaina izay. Ny antony dia maro samihafa amin'ny fiainantsika olombelona dia misedra zavatra maro tsika ao anatin'izany fahafatesana, mety hoe fiovana lehibe na kely eo amin'ny fiainana, ao anatin'izany ihany koa mety hoe fisarahana, dia izany no mampatonga mety hitarika raritsaina eo amin'ny olona anankiray miankina amin'ny olona tsirairay avy. Ao anatiny ihany koa ny fasarotana eo amin'ny fiainana amin'izao izay rahantsika malala, izay koa dia anisany tena mitarika raritsaina fikorontanana raritsaina eo amin'ny olona. Efa mihabetsaka hatrany ny olona izay manantona ny psikologa ary tsy misalasala. Tsy midika akory rehefa manantona psikologa dia hoe marary, tonga dia marary izay na hoe lasa-dala na ohatr'izany tsia, fa na mila torohevitra, mila fiainoana, mila fanohanana raritsaina dia psikologa dia afaka mandray an-tanana tsara ho anivon'izay. Hatrito, mbola vitsy ny psikologa miasa ho anivon'ireo hopitalim-panjakana eto amintsika. Mbola psikologa 5 isan-taona ihany no mivoaka eny anivon'ireo sapam-piofanana manofana ho psikologa, ka tsy masana mitaminy isan'ny malagasy. Antony malafo ny fitsaboana sy ny fanatonana azy irindra ny fanazavana. Ankilany, nanatanteraka Congrès national androany teo anivon'ny Ordre national des psychologues de Madagascar. Tanjon'izany ny anentanana sy ampahafantarana ny olona ny mahakasika ny fahasalamana ara-tsaina, fa ihany koa anatsarana ny kalitao sy ny traikefan'ny psikologa eto Madagasikara. Iseny to atao anaty doka fovetivetsika aza misaraka aminay ary. Toy ny fianakaviana rehetra dia samy manana ny fahasamihafana ny tsirairay. Misy ilay kintana vaovao, miavaka, mahafatifaty. Fa ny iraisan'izy ireo kosa ilay ny fampizarany sy zarany amin'ny rehetra. La vache qui rit, parce que c'est bon de rire. La vache qui rit au cheddar, au goût irrésistible, maintenant disponible dans vos points de vente habituels. Anay baka toliara toy mamboly raha maro ako tsy tia balahazo. Karakarainay malagasy lafarina zato isan-jato fikarina eto an-toerana manify sy maivamaivana ery. Raha andoky raha matsiro sy mora levona, andramoka zaho an'io no mampiavaka amin'ny malagasy. Des pneus robustes et de qualité, c'est BKT. Conçus pour résister à toutes les conditions, ils assurent performance, longévité et fiabilité sur vos terrains agricoles. Pour vos remorques, tracteurs, motoculteurs ou moissonneuses, faites le choix de la solidité signée BKT. Disponible dès maintenant chez Océan Trade au sein d'Accro Industrie.
Love Chocolate. Tonti, matika mandeha vacances any Dubai tadasiny Dubai amin'ity tonty olona zato mpandeha miaraka amin'ny Cosmos. Loka voalohany dia fialan-tsasatra Dubai. Amin'ity tonty ao amin'ny Cosmos ny fankalazana ny Noël goavana indrindra. Ho amin'ny savidy-entana rehetra manomboka ny 3 desambra 2024 hatramin'ny 20 janoary 2024 dia mandray sanjara avy hatrany amin'ny super tombola. Loka zato Pangestat. Loka voalohany dia fialan-tsasatra ho an'olon-droa iantoana tanteraka any a Dubai. Loka faharoa TV TCL 85 pouces. Loka fahatelo réfrigérateur side by side. Loka fahaefatra salon complet. Loka fahadimy moto 5e. Loka fahaenina hatramin'ny fahazato 5 bon d'achat zay total 30 tapitrisa ariary. Mahafinaritra kosa Cosmos. Cosmos, votre partenaire de confiance. Inona no antony ampiasanao ny rasoir Bic 1? Satria mateza. Fampiasako azy isan'andro no mahatsara ahy toy izao. Mora ampiasaina n'aiza n'aiza satria matehotia amin'ny lafiny rehetra loatrana ihany. Rasoir amin'ny vidiny tena izy. Satria teny amin'ny mpivarotra rehetra. Rasoir Bic 1 samy manana ny antony itiavany azy sika rehetra. En décembre, vibrez au rythme des fêtes à Accourdig. Vivez un shopping festif, régalez-vous au food court Mastou, amusez les enfants au parc d'attractions Mila Lao et partagez des instants fun au Bowling Strike Club. Ny fahatokisana ny tanjona amin'ny asa fanorenana. Dimy folo taona izay no nisehatra tamin'ny asa fanorenana. Ny atao hoe kalitao amiko dia izay mafiorina sy maharitra. Hafa mihitsy ny Global Ciment satria mora ampiasaina, angam-piasa izy ary mahafapo hatrany ny vokatra azo. Ny fanorenana trano dia tsy vita ny fananganana rindrina fotsiny ihany fa fanatanterahana ireo nofy, fanomanana ny hoavy ary antoka sy lova ho an'ny taranaka. Feno fatokisana miaraka amin'ny Global Ciment, fantatro fa ho mafiorina ny tranonay. Ho an'ny fotodrafitr'asa rehetra ataonay dia Global Ciment ihany no atokisanay. Mety amin'ny asa rehetra, tsy miova ny kalitaony, mahomby hatrany, tena manaraka ny fenitra takiana. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitr'asa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina ny hoavy. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy, tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azo safidianana. Tsy tiany bibikely io tsy mandray lelana hafa. Azo andalorana. Azo atao coussin ao anakanapé. Mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis masolotsia amin'ny loko isan-karazany. Tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Mahatapy soka. Mora diovina sady tsy matahotra rano. Nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana. Ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy refzetiny. Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Taraiky le mail avec AP. Tia tsy izy connexion tia azy. Denise moa tady love mirany. Le bêtise anaovana recherche. Misotro rano ve hoany trondro e? Soko ve mariany zany? Pi puissance S moins 1 fois sinus de pi. Mila télécharge fiche fa trop be ty miaro torty. Ndry,
fa le resource rehefa ho teneko hoe apiditra fibrine. Fibrine e 49 000 ariary fotsiny dia efa manana fibre optique ao an-trano tonga va haingana any amin'ny asa tao akaiky ianao. Anohizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity alay ity. Ijanona tsy asy ireo mpiasa eo anivony kinampimady ho toy ny fitakiana izay efa natao araka ny fanambarana androany. Tsy miova ny fitakiana amin'ny fialan'ny tale jeneraly ny kinampimady hoy izy ireo. Efa nisy ny fifampiresahana tamin'ireo tompon'andraikitra saingy tsy nahazoam-balany mahafapo ka natonga azy ireo hiroso amin'ny fitakiana mafimafy kokoa amin'izao fotoana izao. Entsora Soary Malala. Ny toy androany indray ny fitokoana ireo mpiasa avy eo anivony kinampimady. Ijanona tsy asa izy ireo izay efa nanomboka omaly izany raha tsy mivaly ny fitakiana dia ny fialan'ny tale jeneraly ny orinasa kinampimady. Efa nisy mifampiresahana tamin'ny tompon'andraikitra toy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena saingy tsy nahazoam-balo ny mahafapo izany raha ny fanazavana. Efa nifampiresaka foana tamin'ny tompon'andraikitra mahefa eto amin'ny ministera misy anay. Nifampiresaka napatapakahatra fa saingy ela loatra tompoko ny fandraisanandreo andraikitra dia tadotezitra izahay fa mbola manajanareo foana nefa. Noho izany miangavy fialan'io ramatoa mpitantanato io dia zay sy ny forongony miala izy satria managadry mpiasa mitory mpiasa ny mpiasa nitoriana hatreto 720 ny mpiasa saika voakasotanina saika voadariko saika voatoraka seza tamin'ny maly iray nony ao anatin'ny fampiresahana. Eto zahay be dia be ny zavatra fa mandeha any tokony ho adiadina miangavy ianareo amin'ny fitsarana ramatoa misy ny fitsarana atsakofony daholo rangany dossier mikasiky ny kinampimady ho hita hoe zay marina hita hoe zay diso surtout mikasiky ny zavatra miaingary ambobao ohatra au 67 ohatra. Tsy zaka intsono izy ireo ny fanambanimbanina sy ny fikasana ikastanana mpiasa izay ataon'ny tale jeneraly ny orinasa kinampimady. Tsy hijanona amin'ny fitakiana raha tsy azahoam-balo mahafapo ka mangataka ny fitondram-panjakana izy ireo hijery akaiky izao raharaha izao raha ny fanazavana. Nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny tolotra vaovao fampiofana anaraka Sapak Pro avy amin'ny FMFP nantahiry famatsimbola malagasy ho fampiofanana mpiasa tanjona ny anamorana ny fahazondro orinasa madinika salantsala ny fiofanana ampiroboroboana ny lafiny fandrarana. Andoarantsika ny antsiprian'izay. Mahery ny 70 isanjato ny orinasa eto Madagasikara no orinasa madinika sy salantsalany. Isan'ny olana sedreny ireo orinasa madinika sy salantsalany ireo ny tsy fahampinitrakefa sy ny tsy fananana tetibola hoentina ampiofanana ny mpiasa. Ilaina nefa ny fahaiza-manao amin'ny fitantanana ny orinasa. Hamoraina noho izany ny fahazoan'ireo orinasa salantsalany sy orinasa madinika isitraka fampiofanana omeny FMFP amin'ny alalan'ny tolotra vaovao Pak Pro tanjona ny ahafahan'ireo orinasa misitraka fampiofanana ampiroboroboana ny lafiny fandraharahana. Misy karazany telo ataontsika hoe pak anankitelo ilay fiofanana. Misy ny pak izay milafiny lalàna ohatra ny juridique sy ny droit de travail. Ny iray faharoa dia ny efficacité opérationnelle dia ny fahatelo ny performance. Zany hoe ny tombony zany rehefa jerena ireo pak ireo dia manaraka ny fiainan'ny orinasa manomboka amin'ny fananganana orinasa sy ny fanarahana ny lalàna sy ny lalàna misy zany amin'ny orinasa anazy dia rehefa avy eo mivoatra tsikelikely amin'ny fiainan'ny orinasa dia mena anazy ny mety hoe ny raha ohatra ka andeha mitady client plus de client zany dia ahoana ny tokony atao inona ny teknika rehetra rehefa avy eo rehefa mandeha lavitra kokoa dia miditra any amin'ny izay efficacité opérationnelle zay zany hoe sady mitsindro lavitra manaraka ny fiainan'ny orinasa amin'ny ankapobeny. Zava-dehibe ampitombo ny fahaiza mitantana ny fanomezana fiofanana tahaka izao raha ny fanazavana. Ny tombony ho an'ny orinasa madinika amin'izao tolotra ataon'ny FMFP zao dia ampiakatra indrindrindrindra zany ireo orinasa madinika ao anatin'ny sehatra ny hoe fandrarana tena matianina manaraka ny lalàna, matianina manana ny faripahaizana ilaina dia matianina keo amin'ny fitantanana orinasa. Ireo zany tolotra omen'ny FMFP ireo dia tena ho anay fikambanan'ny orinasa malagasy
dia mamaly mihitsy ny etaetan'ireo vondrony vondronao aminay ireo mpikambana vondronao aminay satria rehefa nanao fanadiadiny zay a dia mifandraika mihitsy amin'ireo tolotra omen'ny FMFP ireo amin'ilay resaka hoe fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-mamy tantara. 2 ny orinasa mpikambana ao anatin'ny FMFP ka izay mahafeno fepetra amin'ireo orinasa mpikambana no isitraka ity fampiofanana avy amin'ny FMFP ity ho an'ireo orinasa madinika sy salantsalany. Tontosa androany ny fionana voalohany tamin'ireo orinasa mpikambana voakasika. Anamora ny fifanampiana amin'ny fandanjalanjana fihinanana sakafo ny fisian'ny sampana dietetika ao amin'ny OSTM ny Universitény Mahajanga. Ny sampam-piofanana izay namoaka ny andiany faefatra amin'ireo manam-pahaizana momba ny torohay ara-pahasalamana momba ny sakafo izay nosalotra ny anarana Alpha Christian Andriamery Kolomajanga. Mianadahy ireto mpianatra vao navoaka ny OSTM eto amin'ny Universitény Mahajanga ireto nanaraka fiofanana mikasika ny fahaiza-manao manokana momba ny fandanjalanjana sakafo sy trahiny isam-batan'olona na eny amin'ny toeram-pitsaboana na eny anivon'ny fiainana andavanandro ao anatin'ny sampana na parcours diététique. Tsy pihana indray mandeha mibango dia ohatrany hoe tsy mbola fantatry ny olona loatra fa ao anatin'izay mihitsy mahatonga anay zany mampafantatra ny andraikitra sahan'izy ireo izay hita tena zava-dehibe tokoa satria raha tsy tiantsika fa tsy ny zavatra mitranga eto ny firenentsika tao anatin'izay fotoana vizuit zay ny intoxication alimentaire mandalo ny toetrandro eto amintsika teny hafanana sy ny rehetrarehetra hita zany fa tena tokony mila nyreny olona reny mihitsy reny le toeram-pisakafoanana na eny amin'ireny toeram-pitsaboana karakaran'ireny sy zaza ohatra zay hita fa tena tsy ampilanja ny reny farofiny zaza dia mila tohana ara-tsakafo izy reny tena tsy maraka raha ohatra ka ampitany an'izay filana zay ny vokatra voata aminay zany ary zay indrindra nanaovanay antsoavo indrindrandrindra ho an'ny tompona andraikitra amin'ny fitsaboana hitodika amin'reto tanora reto satria misy azo entina manatsara ny fahasalamam-bahoaka ny fitodiana manokana aty amin'ny OSTM amin'izareo le vokatra zay vokarinay eto Mahajanga ary marihana fa raha le voalaza teo rehetra reo afaka mireretsika eto Mahajanga fa eto amintsika ihany misy an'io sekoly io zay misehatra n'io zavatra io zany manerana Madagasikara zany hoe tsy cuisiner ohatran'izany izy ireo fa tena hoe manam-pahaizana manokana mahakasika ireny hoe sakafo fandanjalazana sakafo ara-pahasalamana arakaraka ny taonan'le olona ohatra na eny amin'ny hôpitaly ho an'ireny le marary reny raha mila tohana ara-tsakafo dia ireo zany no havanana mahay an'le zavatra rehetra hoe inona ny tokony sahaza n'le olona anankiray raha ohatra be antitra izy raha tsy ampy sakafo tsy ampy lanja le zaza inona ny sakafo mety tsy voatery zay ihany koa nefa fa raha ohatra ka eny amin'ireny ataontsika hoe lanonana ireny dia afaka manara-maso an'ireny sakafo aroso amin'ny vahoaka reny tsika zay raha tsika nahita tato na fantatra tato ny zava-misy talentan'reto zaza reto zany amin'izao fotoana zao fianarana ny anarany mahakasika an'izy ireny. Andiany faefatra ireto misalotra anarana Alpha ireto izay afaka manoro hevitra amin'ireo rehetra mila torohay momba ny fandanjalanjana ireo sakafo ara-pahasalamana izay. Ny promotion Alpha ataonay lahara-pahamena ny fanabeazana ny olona isakafo ara-pahasalamana. Safidy ny parcours diététique izay satria mba te hampianatra ny olona isakafo ara-pahasalamana satria ny sakafo ny fototry ny fahasalamantsika dia zahay zany mampianatra ny olona manentana ny olona isakafo ara-pahasalamana mahakasika ny filany ny fahasalamana koa. Olana anankitelo samy hafa. Zay zany alohan'ny asa dia manontany ny fahafahamidin'ny olona dia arakaraka ny fahafahandreo zany anomezanay menu an'zareo hoe ohatra zao fahafahamidin'zareo ohatra hoe 5 alina isan-kerinandro dia arakaraka ny fahafahandreo ny ahafahanay manome an'izay tokony fanaraka ny fahasalaman'zareo sy zay filan'zareo. Manandanja eo amin'ny fiainana andavanandro araka izany ity sampana vaovao misy ato amin'ny OSTM ity izay afaka manamaivana ireo olana ateraky ny tsy fahaizana mandanjalanja ny fandraisana sakafo amin'ireo sokajin-taona rehetra. Lafomba vao hafa mitaky ny anemorana ny fivoriana momba ny raharaha SMGD sy ny KNAPS eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny mpanolotsaina avy amin'ny Antoko-Timo maraka ny fanambarana androany. Antony fitakina fanemorana ny tsimbola fivoahany didim-pitsarana momba ny fifaноlanana ara-pividianana
eo amin'ny ben'ny tanàna Perinasa sy ny kandida ny Antokotim. Izy ireo izay nanamafy ny tokony hanafainganana ny famoahana ny didim-pitsarana. Andao arahantsika amin'ny fanampanazavana mikasika izay. Mikasika lara-pitsarana eny rivon'ny Kosaijatana makasika ny ben'ny tanàna Antananarivo. Nametraka fotoroina izay Antokotim ny troantervement volontaire amin'ny raharaha izany mpanolotsaina satria hitanay fa betsaka ireo tsy fanaran-dalàna hita nandritsy ny fifidianana. Efa niroso ny raharaha tamin'io, efa eo ampiandrasana ny didy izay efa tokony mivoaka tamin'ny andro ihany izahay. Mikasika ny raharaha CMGD izay anton'ity fivoriana ity, tianay manamafy fa io raharaha io no nampiakatra ny ben'ny tanàna teny anivon'ny ka natonga ny ben'ny tanàna ankehitriny ho sous contrôle judiciaire. Noho izany miantso ny fitsarana izay hamoaka haingana ny didy ary fijerakaiky ny raharaha mba hafahana mametaka haingana ny asin'ny Tananarivo renivohitra ka ho ben'ny tanàna maro toerana ara-drariny sy ara-dalàna no handray fanapahan-kevitra amin'ny hoaviny renivohitry Madagasikara. Ny santionan'ireo vaovao nisongadina natao amin'ny pejy Facebook ny vaovao ny Kolo TV tamin'ity androany indray nondao rahantsika vetivety. Ireto indray ary ireo vaovao nisongadina natao amin'ny pejy ny vaovao ny Kolo TV androany. Nyainga omaly azo nambovombe ireo milina mpiara-herinaratra ho fahamana ny olana jiro any an-toerana. Groupe 800 kW avy amin'ny fitondram-panjakana. Afaka 3 na 4 andro ireo milina ireo no ho tonga any an-toerana. Tanora malagasy nandila lalam-piofanana teknika misa 20 no isitraka vatsim-pianarana avy amin'ny Algérie. Ireo mpiofana mahazo ny salanisa mendrika mention bien sy très bien amin'ny bac pro sy bac techno taona 2024 no hotsongaina. Amin'ny 30 Desambra 2024 ny feptaona hametrana ny antota taratasy. Raha nambara ny eo anivony ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Niova ho varamada ny anaran'ny tetikasa base toliara iandreketan'ny énergie fuel orinasa amerikana tsy ivona fa nafana dia nafana ny fanoherana ity tetikasa ity ary nisy tamin'ireo mponina nanohitra ny tetikasa no voatery nitsoka tany anaty ala noho ny fifanenjehana tamin'ny mpitandro ny filaminana. Raha tsy laza afa-tsy nitranga tao Benetsy Toliara tamin'ny fotoana ny Andry Rajoelina. Andrasana araka izany ny fanazavany ny tompona andraikitra indrindra ny eo anivony ny ministera ny arenakebon'ny tany mahakasika ny mety ho fitohizany ity tetikasa ity indray. Tsy maintsy mbola hidina ny vidin'ny internet hoy ny teo anivony ny ministera ny fampiroboroboana ny tao arakajy mirindra ny poste sy ny fifandraisan-davitra. Mbola ao anatin'ny andrana ireo orinasa misehatra amin'ny fifandraisan-davitra ahafahana mampidina ny vidiny amin'ny voalohan'ny taona ho avy ho hiatrany ny fanazavana. Tsy azo hidivirana ny firosona amin'ny agroekôlôjia na ny famokarana manaja ny tontolo iainana eto Madagasikara. Manery ny tantsaha hiditra amin'izay ny fiovan'ny toetrandro sy ny fahasimban'ny tontolo iainana ho ny fifata na ny fikambanana fampivoarana ny tantsaha. Ho fiaraha-mientana hidirana amin'ny agroekôlôjia, tontosandroany ny atrikasa nasionaly ka ny fanapariana ny vokatry ny fikarohana sy ny teknika, ifehezana ny famokarana manaja ny tontolo iainana no isan'ny tanjona kendrena. Andao rahantsika ny fanampanazavana. Olana aloha dia hoe resaka tany. Na eo ilay finiavan'ny mpamokatra hanao le izy noho ny tsy fananana tany aloha anankiray dia vasakana izay. Eo ihany koa ny tsy fahampian'ny fahaiza-manao. Satria ireo fahaiza-manao ady gasy ireo izany tokony hampiana ara-teknika dia mety le izy mahomby dia zaraina. Eo ihany koa ny fanapariana vokatra n'ilay andrana izay ataonay hoe mipetraka fotsiny aminanao andrana ny fofifanana ao andrana ny siratsy sy tena tonga any amin'ny fotony le izy. Dia izahay fikambanana tantsaha zany amin'izao dia efa manangana ivitoeram-panofanana ohatra atao Tsirabe misy ny CFL zany ivitoeram-pikarohana zany miara-miasa amin'ny fofifa dia ao ny anaovana ny pratika n'izany andrana zany. CFL ihany koa manofana andreo paysan relais zany hoe tantsaha-papita manatanteraka ny agroekôlôjia any fotony izay tena iarahany tantsaha-mpamokatra zany hoe tena vao ambany ny tafa rehefa samy resy lahatra zany rehetra tsy lalina tsy azo hidivirana eo mino izahay fa miakatra zay taha-panatanteraka ny agroekôlôjia izay. Boky isan-karazany mamaly ny filan'ny sekoly azy famantarana misy hazavana no natolotry ny mpianatry ny enamma ny sekoly ho famaranana ny 10 taona ny andiam-meva. Zava-dehibe zao fiverenana Andoharano ataon'ireto mpianatra nandrato fianarana teto amin'ny sekoly ny taona 2022
hatramin'ny taona 2020 reto ny tale jeneraly andoarahantsika ny fanampanazavana. Homarika n'izay famaranana izay dia nisy ny lanonana izay nanolorana amin'ny fomba ofisialy ny fanampiana ho an'ny sekoly enamina fankasitrahana noho ny famolavolana anay na tonga anay amin'ny toerana izay misy anay tsirairay avy amin'ny mpiasa-panjakana ambony. Izay fankasitrahana izay dia nizara roa, misy ny fanolorana boky izay filan'ny sekoly anampiana ny tranomboky ny sekoly, ary ny faharoa dia ny fanolorana ny enseigne lumineuse na ny famantarana izay misy hazavana napetraka eo eny ambony eny amin'ny bâtiment ny sekoly. Andiany meva dia isorana sy ankasitrahana satria zavatra roa lehibe nentina androany: fahalalana amin'ny anaran'ny boky ary fahazavana amin'ny alalan'le ensaigna zay. Fahalalana sy fahazavana zay ho an'ny taranaka zava-dehibe ho any anamina zay, satria mitohy ny fampianarana dia mba hieritreretana zavatra lavitra amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara amin'ny fanolokolona sy ny fanofanana ny mpiasa-panjakana ambony. Isorana ny andiany meva zany zay nanamarika ny fahindrena ao anatin'ny fiverenana Andoharano izay mitarika sahady koa ny fahindrena ho an'ny taranaka izay mandimba sy ny zandriny anaraka anazy ao aoriana. Mpianatra 700 no navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany atao amin'ny sekoly ambony ISTS Antsiranana, DTS hatramin'ny injeniera ny diplôma ny diandiany fa raiky amin'ny telopolo ity. Isoroana ny fandaniam-potoana sy ny olany fampananana asa, efa misy ny fiarah-miasan'ny sekoly amin'ireo orinasa ho ireo tompona andraikitry ny IST Antsiranana. Andoharahantsika ny fanampanazavana. IST zegny tsy magnambela rery ireo mpianatra atsika nouveau diplômé regny. Io moa amin'ny alalan'ny convention de partenariat izay ataontsika, atsika moa misy 16 partenaires conventionnés. Mbala misy koa mbala tsy vita signature ankoatran'iregny. Rehefa manao lobbying amin'iregny zay, ankoatran'le fangalana stage zegny, ao koa zegny le recrutement. Le recrutement zegny misy mpiara-momba antoka amintsika zegny avy aty magnano entretien zegny amin'ireo mpianatra regny. Zay koa zegny magnambara fa anareo zegny mandehana amin'ny orinasa karaha zegny fa regny zegny mitady asa. Ary indrindra mitady mpiasa azafady, ary indrindra koa moa ireo mpiara-miasa amintsika regny, partenaire atsika regny zay rehefa misy recrutement atsika ty no consulten'ireo voanalohany. Maresaka iraisam-pirenena vetivety nanapa-kevitra ny ampindram-bola amin'ny tetina 10 miliara euro ho an'ny Ukraine matsiny ady amin'ny Rosia ny vondrana Eoropeanina androany. Izay no vahaolana maritra nentin'ireo firenena 17 mpikambana anatin'ny vondrana Eoropeanina ho an'ny Ukraine, izay ahina ho tsy anana entimanana amin'ny ady intsony ho an'ny 3 volana voalohan'ny taona 2022. Panapa-kevitra izay nankasitrahany filoha Ukrainiana, indrindra taorian'ny fampitsarany Amerikanina ny fanohanany arabola sy aratafika any Ukraine. Izay ihany koa no entina manakatona ny fampilalam-baovao any androany ankasitrahany ianao. Nanarak'izay hatramin'ny farany mbola maro mifandarana hoentina aminao amin'ny tiality santionan'izay ny ankitsipo, izay anasana anao avy hatrany aorian'izao fampilalam-baovao zao. Mandrapitafo ho manaraka indray ary tombokilasy tombovavy veloma tompoko. Assurance Art, Dimampolo taona ny ilanao. Vous a présenté Nivava. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Global Simon ambadik'ireo nofinofy
ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment ho mafiorina no avy. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté Nivava. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.